Andriamatoa voalohan'ny ity firenena ity. Fifaliana ho an'ity fiangonana ity, eto amin'ny tempolo anaty rova no mandray antsika menakavy miara-mivaraka amin'ity toerana ity. Manana tantara ity fiangonana ity. Ny tantara voalohany dia ity hoe rehefa nidoran'ny Nebukadnezara ny tempolin'i Jerusalema ny enina Aogostra 7/26 dia ela tsy nanana tempoly ny zanak'Israely. Dia rehefa niverina ny tany amin'ny fahavabona izy dia nanorona ny tempoly faharoa, ary ilay tempoly faharoa dia mbola ny 9 Aogostra io fa 70 zany tamin'ny andron'i Jesosy Kristy zany dia mbola nombokean'ilay ny fanjakana Romanina. Fa sika malagasy dia malala fa 9 Aogostra io dia ngeza be amin'ity firenena ity, satria tamin'ny 9 Aogostra 1970 dia potika fitondrano malagasy ary lasa sanatany ity firenena ity. Noho izany dia manana tantara ity fiangonana ity, satria eto ambonin'ny tendrombohitra izy izay miaraka eto ny lapanandriana sy ny tempoly, ary hodidinina tendrombohitra 12. Jerusalema ireny ihany sy Antananarivo no manana an'izany topografia izany, misy lapanandriana sy tempoly eo ambony tendrombohitra ka tsy diny tendrombohitra 12. Zany era izany izy ity tempoly eto anaty rivo ity zany no tempoly ho an'ny zanak'Israely rehetra zao tontolo zao taoriana Jerusalema. Zay mangiza be an'ity fiangonana ity, ary zay no iarabananao Andriamatoa filoha fitieto amin'ity fiangonana ity zany no anombohanao indray ny asa amin'izay ity firenena ity. Miarabana ireo rehetrarehetra tompoka ho amin'ireo fahasoavan'ny tompoka miara-pitraka isika. Izany dia mahafinaritra lehibe filosotsika amin'ny ranom-bavaka izao, ka ny révérend père John no nitakantsika amin'izany ranom-bavaka izany. Isaky ny mahavitany ranom-bavaka ny mpitondra ny ranom-bavaka eto dia raitsika ny fiverenana hoe raha eo mindrapo ianao atombontsika amin'izay voary ny ranom-bavaka dia angavatsika antanandro iara-betsana ny fotoana. Ivavaka isika ho an'ny firenena malagasy sy ny mponina ao aminy. Jesoa Tompo, fonao nosy ity firenena ity, ka tianao anjakana. Voatikela izahay no nahazo filoha hitantananay, koa irezo ny vahoaka malagasy rehetra amin'izay rehetra mety fandaminana sy mety ho afaka ampandrosoana ity firenena ity. Tsy ho afaka mihitsy androso izahay raha tsy tapa-kevitra toy izao. Ary ingany izay rehetra iazan'ny filoha-tantananay
amin'ity firenenay ity iarahanay miasa amin'ny fitantananao sy ny fahazavany fanahy masina amin'ny mpitondra rehetra sy ny vahoaka malagasy rehetra ary tsy fo fa samy ezaka andray ny didiny tsirairay avy fa mindra fo ianao Mpamindra fo ainjiro ny tananao iaro ny firenenay sy ny tanindrazanay. Taio ny mitondra fanjakana rehetra isana mbaratonga hatramin'ny filohan'ny repoblika ka hatrany amin'ny fokotany. Hombany herinao sy ny fahasoavanao ane izy rehetra. Homenao hery fahazavantsaina fahendrena ary iverina ny hasiny ray aman-dreny. Ho feno ny fitahianao izy ireo ary tolory saina hendry tahaka ny Solomona mpanomponao. Ka na zay mety tsy mitakatry ny sain'olombelona aza dia ampahafantaro azy ahaizany hitondra ny vahoakanao araka ny sitraponao. Taio ny mpitondra rehetra ara-piarahamonina koa hatramin'ny filohan'ny foko tsirairay sy ny filoam-pianakaviana ny filohan'ny ankohonana mba ahafantatra ny sitraponao. Hiverina ny hasiny ray aman-dreny ka hanoa ny zanaka hanoa ary atahotra anao. Hiverina ny fifankatiana. Taio ny mpitondra fiangonana rehetra hahay hitondra tokoa ny vahoakanao araka izay sitrakao. Ka na dia ao aza ny fahasamihafana dia hahiara-miasa aminao amin'izany fahasamihafana izany. Fa ianao nahita ny andro sy ny alina no lazainao hoe indro tsara indrindra izany. Dia mitahianay ary mitahian'ny firenenay, mitahian'ny mpitondranay amin'ny anaran'i Jesosy. Mampitsahatra amin'izay ny fifanenjehana, ny disabisa, ny korontana, ny fanavakavana, ny fanilotry-iana, fa mba hifandraitana, hifanometana ny samy malagasy amin'ny asa tena fampandrosoana ny firenena. Ka engany koa ny mahandra, ny madinika mba afaka hisitrika izany asa fampandrosoana izany ka ahazo ny anjara masoandrony eo amin'ny fiainany manontolo. Mivavaha isika. Rehefa tena jerena manjaka ny asa maizina rehetra, ny jiolahy, ny daly, dia toa ireo mpitandro filaminana ireo ihany no mamatsy ara-basy, ara-pitaovana ka mahatonga ny famerana ho sarotra. Ataovy tena miara-mila matahotra anao, miara-mila anao Kristy ireo, tsy ampiasa fahefana fotsiny amin'ny notry vahoaka, mampiasa basy, bokitra, boty, manam-pahefana ka anao tsy mifalavo fa ho tena fitaovana
mahomby sy ny fandriam-pahalemana maro ho any Madagasikara. Fa eo ankoa tena tany filaminana tena miasa fatratra satria tena miasa fo matahotra Andriamanitra. Ataovy tombo isa izy rehetra fa ataovy tena mahomby ny fikelezanaina rehetra satria araka ny tena hoe miaritohy foana izy ireo raha tsy miaraka amin'ny Andriamanitra ilay tena miarana amin'ny tanàna dia ataovy tena miaramila hindry ny mpitandro filaminana rehetra, miaramila matahotra anao, miaramila horeharehanay malagasy sy mitandrazana rehetra ary dia hiadana sy finaritra tokoa i Madagasikara iray momba ray sy ary fahavalana fandraraka samy hafa fa ampiambony amin'ny fitiavanao izy ireo aiza mamparoso tsara ny firenena ary aiza mankeo mitarika ireo ekipa rehetra ary amin'ilay fahombiazana efa irinay sy nofinofisinay ary atenainay mitateraka eto amin'ity Madagasikara ity. Fenonerinao izy ireo andriamanitra, feno fahaizana sy fahalalana, feno fanotatsisana ary indray akio feno ianao amin'ny andro-drehetra mitaky fahombiazana izy ireo andriamanitra amin'izany asa iasireo amin'izany araka ny tena mipetraka tamin'izy ireo dia aza lela isy diso anjaran'izany fahombiazana izany izy ireo tokoa mankataky izany zakay satria fantatray fa ianao manatanteraka izany na io mamindra fo ianao. Isika ho an'ny filoham-pirenena sy ny amponany. Tompo tsara indrindra entinay anatinao ny filoham-pirenenay Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina izay raisinay sy ekenay ho fanendrena sy fitondrana mahasoa avy aminao. Ampirehetra mandrakariva izy hiara-dia aminao ka arovy amin'ny ratsy rehetra na ny sego na ny miafa. Omeo herim-pinoana ahatarika firenena tahaka ny nomenao an'Mosesy mpanomponao izy. Omeo herim-pahasahiana hiaro ny vahoaka tahaka ny nomenao an'i Davida mpanomponao izy. Ary omeo fahendrena lalina tahaka ny nomenao an'i Solomona teo amin'ny fitondrana ahatanteraka ireo vina rehetra izay nambaranao taminy. Hatanjava aminy ny fitiavanao tokoa dia ilay fitiavana manotra ny ainy amonjy ny sakaizana. Ka ataovy mahita fifaliana sy fiadanana amin'izany fitiavana izany izy sy ny ampona. Tahiry ramatoa miany vatiny, omeo azy ny fatokina fa momba azy sy mitaridarina azy mandrakariva ianao. Arove ny ampon'izy ny vaty, ka omeo azy ny hiaina isanandro amin'ny finoana, fanantenana, fitiavana. No vavaka rehetra ireo tokoa dia akambanay amin'ny vavaka nampianarinao manao hoe rirainay an-danitra ho amasinany eny naranao, ho tongany eny fanjakanao, ataony eny sitraponao, eto an-tany tahaka ny an-danitra. Omeo anay miana sarazanay, avelao ny elohay, tahaka ny amelanay izay neloka taminay. Azavela ho azy fankapanay izay, fa manafaranay izay malatsy. Anao ny fanjakana sy ny hery,
antsika rehetra amin'izao andro fisotroana bavaka izao. Aloha zay dia misaotra anareo mpitandrina rehetra, ianao pastera zay nampiantrana, ianareo révérend père sy ianareo pastera rehetra zay mitarika amin'izao fotoam-pivavahana izao. Zava-dehibe tokoa no hitondrana bavaka ho amin'ny firenena, fa indrindrindrindra noho ny fitsanganany gouvernemanta vaovao izay tarihan'ny andriamatoa praiminisitra dia zava-dehibe loatra. Ny anakinana dia dia tsy miandraikitra eo anafian'Andriamanitra. Manam-ponitsika fa ny fonona tsy maintsy arahana asa, ary izay fotoana izay no mahatonga antsika eto androany. Nahafinaritra anahy za dia tsy antia ny tantara-pireneny, tantara Madagasikara, ary ny zavatra rehetrarehetra atao dia misy antony, misy orana, misy fotoana, fa matoantsika eto androany eto amin'ity toerana ity no mangataka zany fitahinan'Andriamanitra zany dia misy antony lehibe. Araka ny teneniny pasteur atao dia eto amin'ity toerana ity, toerana vitsy maneran-tany no ohatra amin'ity toerana ity izay didinina dia mihoatra anaky 12 dia anisan'ny manana an'izany i Madagasikara. Itsika no mitondra bavaka, ary zany fa ny zavatra rehetrarehetra nangatantsika eto amin'Andriamanitra dia tanteraka avoka. Ka mitodika aminareo ministra sy prime ministra, ny zavatra rehetra ataontsika ao anatin'ny fona, ary ankintsika amin'Andriamanitra daholo. Ny zavatra tokony mibaiko antsika, tsy maintsy mibaiko amintsika dia ny tombotsoa any vahoaka malagasy, ny tombotsoa iraisany ho an'ny vahoaka. Zay no mibaiko antsika, zay ny asa andrasana rehetra antsika. Mino tsy manantena fa ho tanteraka zany, ary manam-ponona, manam-panantenana fa ho tanteraka hoe tena mifampandrosoana ny Madagasikara. Raha tamin'ny taona 1970 sy 1980 no arava ny fanjakan'ny mpanjaka teto Madagasikara, dia ankehitriny tsika amin'ny taona ho avy, amin'ny taona atsimo zany tsika karazany fa 5 taona ny niverena zany fahaleovan-tena zany, ary amin'ny taona ho avy amin'ny 20 dia ankalaza amin'ny fa 80 taona ny verena ny fahaleovan-tenantsika. Misy antony natao teto ny tompony hoe etsitsika no amin'ny fivavahana androany. Ny voalohany zavatra rehetrarehetra natao raha nanomboka ny fampielezan-kevitra fidinana voalohany dia nataontsika eto anatin'ny fivavahana zany, ary dia navavaka isika amin'ny PK0. Eo no miainga ny lamasinina dia sao antsika Andriamanitra fa tonga ny lamasinina satria nakintsika amin'Andriamanitra mivavaka rehetrarehetra. Raha ohatra nateny ny fidinana faharoa dia mbola nakintsika eto amin'Andriamanitra ihany, ary tanany irodo lavieratra izay eo amin'ny ivon'ny Madagasikara no nanovantsika mitondra bavaka an'izany lalana diavintsika sy fahadiantsika izany. Ary mivavakantsika hoe Jesosy Kristy no mitarika lalantsika anaraka ny gasy rehetrarehetra, ary na dia betsaka misopatra dia voasaka amin'izany, na betsaka ny nanaratsy, na betsaka ny teny-dratsy rehetra dia tsapantsika fa Jesosy Kristy no mitarika lalantsika ary tonga amin'izao amin'ny fotoana sy ora iainantsika zao. Matoantsika hito ny bavaka androany dia zao. Amin'ny taona ho avy ankalaza ny 20 taona ny niverena ny fahaleovan-tenantsika. Mitaka ny fahaleovan-tena ny vahoaka malagasy hatramin'izay. Fa ny fahaleovan-tena, ny fandrosoana nandray ny vahoaka malagasy dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleovan-tena dia tsy hita-takatra mihitsy tamin'ny fitondrana rehetra izay nifanjidy. Fa ny fahaleo
ka amerina ny fanantenana ny fomba malagasy amerina zany tena fanorateny zany any Madagasikara. Reto ano manambara fa am'taona amifotoana am'fankalazana ny fanitofotoana zay dia hofitaitsika ito rovany Manjakamiadana eto akaikito mba hiverina indray ny rehan'ny malagasy sy ny vakoka rehetrarehetra dia mba ho apetratsika ato anatin'izany rovany Manjakamiadana zany. Eto dia misaotra nareo rehetra zay mpitendry zava-maneno ianareo korala fa indrindra ianareo zay mitondra ny fivavahana teto androany. Tsy fantatra ianareo fa zany dia mihetsi-po ary rotsaka tao anatiny mihitsy ny fananasa. Azahoana ambovy lehibe zany ahafahana manatanteraka ny aditsy manaraikitra rehetra zay antsoatsika. Zaho dia miteny mihitsy indraindray hoe fa inona loatra ny ato anatiko fa ny heko fotsiny dia variana hoe tsy tokony afitako ny asa mandrarako satria nanomboka tany amin'ny fampielezan-kevitra mandrapatonga amin'izao ora fotoana hitendrinantsika zao dia asa mba-manalina no atao fa vao maika mavitrika vao maika mazotoa dia ny zavatra teneniko anareo satria tsapako fa men'Andriamanitra hery anatanterahana zany asa rehetrarehetra zany. Mivavaka foana ihany koa hoe Andriamanitra mba haneo mpiara-miasa matoky mpiara-miasa tia tanindrazana dia nino fa ianareo minisitra sy maraikitra rehetrarehetra anisan'le valom-bavaka fa zay nyteneniko hoe mila miasa amizay tsika ho an'ny firenena mba ho modelitsika ary mba ho reharena ny vahoaka malagasy iray manontolo ary tonga tsy maintsy tonga le fampandrosoana an'ity Madagasikara ity. Madagasikara dia voalaza foana ary betsaka ny fiterenena resaka tany aloha tsy efa antranatsony no resantsika fa Madagasikara anisan'ny firenena manana resource na manana arena indrindra betsaka indrindra atia Afrika. Dia alohantsika hiariasa hopofofotsika eo tsy le vahoaka malagasy tsony mahandro fa le Madagasikara manan-karena no avaditsika hoe anan-karena ny vahoaka malagasy ary ny tombosoany tombosoany vahoaka malagasy no hibaiko ny asa rehetrarehetra ataotsika. Masina ny tanindrazana samiren'Andriamanitra ataotsika rehetrarehetra. Sotra Sotra ny président du Fonds Manou ici.